Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falemaraba tsika ravako malala tratra ty Alatsinainy fa 7 ambin'ny volana Janoary ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny Apokalipsy toko fahaefatra. Apokalipsy toko fahaefatra dia ny fahasivy ka hatramin'ny ny faha-1 ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahaefatra dia ny fahasivy ka hatramin'ny faha-1 ambin'ny folo vakitsika aminaran'i Jesosy. Arahany zava-mananaina anome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, dia izay velona mandrakizay dia iankohoka eo anoloana izay mipetraka eo anoloan'ny seza fiandrianana ny olona 420 ka hivavaka. Amin'izay velona mandrakizay dia nipy ny satroboninahiny eo anoloan'ny seza fiandrianana ka na hoe ianao tomponay sy Andriamanitray no midika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ity bokin'ny Apokalipsy toko fahaefatra ity moa zany dia mitantara ny fahitan'i Jaona ny fanjakan'Andriamanitra, fahitan'i Jaona ny nanampisehoanan'i Jaona ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ny tapany faharoa amin'ny ity andiny eto am-pilatanantsika ity, na amin'ny toko eto am-pilatanantsika ity dia ny filazandiny fahafito hoe ary ny zava-mananaina efatra, izay amafisiny andininy fahasivy, arahany zava-mananaina anome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Ilay zava-mananaina efatra izay hitan'ny Jaona na naseho tamin'ny Jaona tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy hitantsika no andininy fahafito, dia ilay zava-mananaina voalohany izy dia tahaka ny liona, ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olombelona, ary ny zava-mananaina fahefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Fa merimeritsika fa matetika moa raha tamin'ity volana Janoary tena dia matetika tsika namaky na mahavaha ny bokin'ny Apokalipsy intelo iny efatra, ary dia nasehontsika tamin'izany fa ny bokin'ny Apokalipsy dia boky codé, zany hoe boky izay misy code, ary ririra tsy vitany hoe codé izy na misy code zany tsy avy hatrany dia azo eo akory. Fa ny faharoa dia boky izay boky fampahirezana ny bokin'ny Apokalipsy, boky natao hampahiry ny mpino ny Apokalipsy. Ary ny fahatelo dia mazava ho azy zavatra any an-danitra no naseho tamin'ny Jaona, zavatra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra Jaona ety ambonin'ny tany. Noho izany dia tsy maintsy ho voafetra be ny voambolana na ny vocabulaire azon'ny Jaona ampiasaina mba ahatakarany mba entiny milaza ilay zavatra hitany. Raha ohatra ka misy zavatra ataovy hoe misy olona velona tany amin'ny taonjato faha-enina ambin'ny folo na tamin'ny taonjato fahafolo ka hoentina eto Antananarivo, dia be dia be ny zavatra tsy fantany finday, tsy fantany fahitalavitra, tsy fantany solosaina, tsy fantany ny fiarakodia ara-sokafana, ny fiarakodia tsy fantany seza ao anatiny, tsy fantany ny familiana, tsy fantany ny isatra sy izy rehetra. Saingy izao rehefa metrahanao fanontaniana izy dia tsy maintsy ilaza hoe aza dia mahita fiarakodia asa izy anoharan'ny fiarakodia, ho tahaka ny inona ary tsy maintsy ho biby nanoharany azy, hoe tahaka ny biby ahoana nefa tahaka ny trano mandehandeha, dia tahaka izay koa no tsy mahamora ny fitantaran'ny Jaona ilay bokin'ny Apokalipsy rehefa nisokafana tao aminy fanjakan'Andriamanitra. Dia raha hita izy biby dia mety tsika biby ahoana ary zany hoe aseho amin'ny Jaona ilay fanjakan'Andriamanitra dia liona no hitany, zanak'omby no hitany, tarehin'olona no hitany, ary voromahery manidina no hitany. Fa mazava ho azy tsy dia izay loatra ny eo, fa mba hahatonga antsika hatakatra tsotra fotsiny izao dia izay voambolana izay
zay nampiasainy zaona. Ary dia ireo zava-manana efatra eo de matetika miverimberina. Tsika miteny mandrakariva manao hoe raha tianao ny ahazo ny bokin'ny apokalipsy dia atakatra amin'ny bokin'ny apokalipsy de vaky tsara aloha ny testamenta taloha. Fa raha tsy mahafantatra tsara ny testamenta taloha de sahirana mamaky ny bokin'ny apokalipsy satria ny code na ny teny miafina ampiasain'ny bokin'ny apokalipsy dia avao amin'ny testamenta taloha avokoa izy rehetra. Ary ity zava-manana efatra ty de efa hitatsika ny bokin'ny Ezekela mpaminany. Ezekela mpaminany koa rehefa nahita fahitana de ro zava-manana efatra ro ihany no naseho tamin'ny Ezekela. Tsy fahitany Jaona ihany zany izy ty fa fahitany Ezekela mpaminany koa. Ary rehefa mamaky ny filazantsara isika, ny filazantsara efatra dia ny fiangonana voalohany dia rehefa naneho ny sary ny filazantsara, zany hoe misy karazan-drazana ohatrany hoe iny re zany ohatrany hoe sary famantarana lay filazantsara de ro zava-manana efatra reo koa no nanambarana ny filazantsara. Ohatra hoe ny filazantsaraky ny Luka dia tahaka ny zanak'omby ny sary nanehoana azy. Tahaka ny zanak'omby taureau no nanehoana lay filazantsara, ny sary nahafantarana ny filazantsara ny Luka tamin'ny andro fiangonana voalohany. Dia ny filazantsaraky ny Matthieu kosa dia sarin'olombelona ny sary famantarana tao aminy, sarin'olombelona araky ty tandrify amin'ny bokin'ny apokalipsy ity mihitsy. Ny filazantsaraky ny Marka de ny sary famantarana azy dia ny liona. Ny liona no nasehony ho famantarana ny filazantsaraky ny Marka. Ary ny anjaona kosa dia ny voromahery. Zany hoe tsy zava-mananaina mampatahotra loatra, zava-mananaina miorooro fitantarana azy fa zava-mananaina zay milaza inona ary izy ireo, zava-mananaina zay milaza ny toetra n'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana. Milaza ny toetra n'ilay Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana. Zay mahatonga azy hoe sary famantarana ny filazantsara izy ireo. Ary ohatra ka mamaky zany ianao amin'ny apokalipsy toko fahaefatra de ny fahasivy ty de hoe ary zava-mananaina efatra dia milaza ny toetra n'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra akory izy eo mazava ho azy, fa ny toetra n'Andriamanitra no aseho an'ireto zava-mananaina reto, ary izay nahatonga ilay olona 420 zay tsy ny fiangonana koa akory fa niontrika ny ankohoka teo amin'ilay seza fiandrianana. Seza fiandrianana lay velona mandrakizay de Andriamanitra io, de Jesosy io. Ary dia lay toetran'Andriamanitra raha aseho an'ny apokalipsy zany ka mahatonga atsika manome voninahitra n'Andriamanitra, mahatonga atsika miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra, mahatonga atsika babon'Andriamanitra, mahatonga atsika resin'Andriamanitra dia lay ambarany filazantsara ihany. Ny voalohany de zao ny hery. Rehefa mitenitsika hoe zanak'omby dia milaza iny zay, milaza hery, ny herin'Andriamanitra. Rehefa mahatsiaro ny herin'Andriamanitra isika de miankohoka eo anatrehan'Andriamanitra. Hitatsika amin'ny testamenta taloha zany hoe zany herin'Andriamanitra nampisaraka ny ranomasina, ny herin'Andriamanitra nampiovitrovotra ny tany, ny herin'Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely, herin'Andriamanitra nampandresy ny zanak'Israely tao anatin'ny sarotra, ary ny herin'Andriamanitra nanokatra ny varavaram-pasana ka namoaka ka nahatonga ny zanak'Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty. De miankohoka eo anatrehan'izany herin'Andriamanitra zany tsy misy hery mahajoro eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra. Ary izany herin'Andriamanitra zany dia hita eo amin'ny zava-boarin'Andriamanitra. Atoka resaka ny halehibeny zao univers na izao erana izao isika dia mahatsiaro hoe ny herin'Andriamanitra no mitondra an'izao. Miezaka mamantatra misy ny olombelona ankehitriny, mandinika ny univers, ny erana, ohatran'inona izany, ohatran'inona ny sava ivony, boribofisaka ve, tsy mety fantatry ny olombelona mihitsy hatreto. Ny univers tsy fantany mihitatra izany, melehibe izany, melehibe hatraiza, tsy fantany ny habeny, tsy fantany velarany, tsy mety ho fantatra mihitsy. Amin'ny fotoana ahafantaran'ny olombelona ny sava ivony univers dia de lasa limité zany univers. Fa zao tsy mety fantatry ny olombelona mihitsy zany, ary dia zava-miafina amin'ny olombelona mandrakiteny androany illimité, satria mivelatra zany. Izany univers zany ro mpandinika ny univers milaza ny herin'Andriamanitra zany driavako. Ary dia
rehefa anehoan'Andriamanitra ny herintsika, rehefa mahita ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika de manjary miankohoka eo anatrehany, manjary manaiky azy, manaja azy, manome voninahitra azy. Fa ny faharoa lay sarin'lay zava-mananaina, faharoa dia hoy ny filazan'ny apokalipsy ihany hoe de nahita tahaka ny endrik'olona. Zay aseho io tsika hoe filazan'ny tsaramasina araky ny Mateo no miresaka an'izy io, zay tsy inona tsy akory fa oharina amin'ny fahendrena. Ny fahendren'Andriamanitra. Zany no mahatonga antsika miankohoka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra satria endry Andriamanitra. Tsy hoe matanjaka sy tompony hery sy ny fahefana fotsiny Andriamanitra, fa endry. Be dia be ny olona matanjaka sy tompony hery fa manimba zavatra, hitantsika ety amin'ity zao tontolo zao ty. Matetika ny matanjaka sy ny mahery ety ambony tany manimba zavatra, manao herisetra, mietraketraka, misetrasetra. Fa Andriamanitra tsy zany. Andriamanitra tompony hery mihitsy Andriamanitra. Saingy zao anefa Andriamanitra endry. Izay no aseho an'lay sary hoe tarehin'olombelona, milaza fahendrena, milaza fisainana, milaza faharanita-tsaina, milaza fahaiza manavaka, hery sy tanjaka mahay manavaka fa tsy hery sy tanjaka mpanimba zavatra na mitrifa na tsiaroa. Atria mahatonga antsika mankalaza n'Andriamanitra noho ny fahendren'Andriamanitra, noho ny fahazavan-tsainan'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra tsy tahaka antsika. Hoy ny filazan'ny Saotra Masina manao hoe voninahitr'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra zava-miafina. Miafina n'Andriamanitra de zao, izy mahendry an'Andriamanitra de betsaka ny zava-miafina asehon'Andriamanitra, fa mitovy fahendrena amintsika olombelona zany. Tsy ary fantatritsika daholo akory momba n'Andriamanitra rehetra. Ahoana moa nafantarantsika momba n'Andriamanitra? Ny tenantsika andratray tsy fantatsika. Ny zava-boary manodidina antsika raha mbola ankehitriny tsika mbola mahita zava-baovao mandrakariva, nefa zavatra iainantsika isan'andro. Ity vatan'olombelona ity dia mbola ahitantsika zava-baovao isan'andro, nefa voafatana hoe tsika mandehandeha tsero ka maika moa fa ny zava-miafin'Andriamanitra any amin'ny tsy taka-maso rehetra any. Ahoana no ananantsika hery sy fahazavan-tsaina atakatra an'izany rehetra zany raha tsy miondrika eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ary dia ny toetra izay mampiondrika antsika, mampiaiky antsika de zao Andriamanitsika de Andriamanitra endry. De miankohoka eo amin'ny fahendren'Andriamanitra, manaiky ny fahendren'Andriamanitra isika, mahatsiaro ho tsinitsinina. Fa ny fahatelo zay asehony ity zava-manaina ity, anatin'ilay zava-mananaina efatra izy manao hoe aseho koa tahaka ny liona izy, milaza aingana ny fitsaran'Andriamanitra, ny fitondran'Andriamanitra. De zao Andriamanitra tsy mba mitaretrehitra, milaza afainganam-pandeha, tsy milaza hoe matanjaka ka mitaretrehitra fotsiny, fa milaza aingam-pandeha, aingana ny fitsaran'Andriamanitra, aingana ny fomba fiasan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba mitaretrehitra, Andriamanitra tsy mba mpiandry zay soa tokony ho anao Andriamanitra. Atria mampionjika antsika amin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mba Andriamanitra mampifilafila, tsy mba Andriamanitra miandriandry amin'ny famonjenany olona, tahaky ny liona hoy Marika izy. Sara aseho amin'ny Marika de liona, zany hoe tsisy ifandraisany amin'ny hoe liona mierina tantarain'ny apôstôly Petera momba ny hoe fanahy ratsy akory, fa milaza lay hery sy tanjaka kanefa aingana, kanefa miasaingana, kanefa azo ianteherana, kanefa azo iankinana. Zany lay Andriamanitra, zay mahatonga ireto hoy ny filazan'ny Lioka azy hoe ny apokalipsy azy hoe reo olona 420 dia niankohoka ka nivavaka amin'ilay velona mandrakizay. Fa ny faefatra farany de hoy ny filazan'ny apokalipsy azy hoe de inona lay zava-manana faefatra tahaky ny voromahery izay sady milaza fainganam-pandeha koa nefa io, nefa koa milaza noblesse, milaza zavatra mihaja, milaza zavatra mahate-hanaja, milaza zavatra zay ataontsika hoe mendrika, milaza fiandrianana. Ary zany Andriamanitra tsika, Andriamanitra manana ny hajany, Andriamanitra zay mahate-hanaja, satria manana zay maha izy azy. Nefa koa malala ro sary aseho amin'ny bokin'ny apokalipsy ireo
dia sary ny fahendren'Andriamanitra, ny toetran'Andriamanitra ka mahatonga atsika ny fitsaran'Andriamanitra mihitsy, ny fahefan'Andriamanitra ka mahatonga atsika manaiky an'Andriamanitra. Fa izy reto olona efatra amby roapolo reto mazava ho azy tsy ny fiangonany reo, fa rehefa mitentsika hoe 2 efatra amby roapolo de zao 2 amby roapolo miampy 2 amby roapolo. 2 amby roapolo voalohany de zao ny efatra amby roapolo de 12 apiny 12. Ny 12 voalohany de zao ireo zanak'Israely, ny fokon'ny Israely, ary ny 12 faharoa dia ny apôstôly. Zany hoe rehefa mitentsika hoe efatra amby roapolo de zao reo vahoaka ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ka nandray lay naniankohoka teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Zany hoe reo n'olona efatra amby roapolo reo de milaza ny olon'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao zay samy niankohoka teo anatrehan'Andriamanitra. Asa ry Mosesy, reny zany le 12 ny testamenta taloha, ry Jeremia mpaminany, reny 12 ny testamenta taloha, ry Davida, reny 12 ny testamenta taloha, ary 12 ny testamenta vaovao, Asa, ry Petera, ry Jaona, ry Rasalama, ry isan-karazany ireo zay aty amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, zay miankohoka eo amin'ny seza fiandrianan'ilay velona mandrakizay de Andriamanitra de Jesosy zany. Tsy hoe ny olon'ny testamenta taloha ihany na ny olon'ny testamenta vaovao ihany, fa izao zay rehetra nanompo an'Andriamanitra na tany amin'ny testamenta taloha na tany amin'ny testamenta vaovao, satria Andriamanitra de tompon'ny velona sy ny maty, satria Jesosy velona mandrakizay dia any Jesosy avokoa, na ireo tany amin'ny testamenta taloha na ireo tany amin'ny testamenta vaovao. De reo olona reo lay mitondra ny voninahiny. Io ny filazan'ny Apokalipsy hoe de natsipy ny satroboninahiny teo anolohan'ny seza fiandrianan'ilay velona mandrakizay. Ny dikany hoe natsipy ny voninahiny de milaza hoe manaiky izy, fa zao tsinitsinina ny voninahitry Mosesy, tsinitsinina ny voninahitry Petera, tsinitsinina ny voninahitra zay men'Andriamanitra atsika manoloana ny halehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy miady voninahitra amin'Andriamanitra mihitsy isika. Zay mahatonga atsika am'ilay tenin'ny mpanao salamo na hoe Tompo azy izahay nomena voninahitra, fa ny anaranao ihany, noho ny herinao, noho ny fahendrenao, noho ny fiajanao, noho ny fahazavan-tsainao, noho ny hafaingananao miasa, zany rehetra ny mahatonga atsika manaja sy manome voninahitra n'Andriamanitra. Zavako malala marina zao volana janoary zao sahady isika. Ny mampinompino de zao mahita ny voninahitr'Andriamanitra, ary manome voninahitran'Andriamanitra satria mahatsiaro ho tsinitsinina. Dia andehary sika revako malala iankohoka eo anatrehan'ilay seza fiandrianan'ilay velona mandrakizay de Jesosy, lay Andriamanitra nahary zao rehetra zao. Zay ny iankohofantsika, zay ny ekentsika tompo sy mpamonjy, zay no iankina atsika, zay no Andriamanitsika. Ary hoy ny filazan'ny Apokalipsy hoe de natsipy, zany hoe tena mahatsiaro tsika hoe tsinitsinina eo anatrehan'izany. Mana zay maha isika, fa tsy zay ny zava-dehibe. Fa ny zava-dehibe dia ny faneketsika ilay Jesosy tompo, lay Andriamanitra nahary zao rehetra zao. Zavatra roa nentina mampahery anao, voalohany de zao ny Andriamanitra ao, de Andriamanitra mahafantatra anao. Andriamanitra mahafantatra anao ary mahafantatra zay mety sy mahasoa anao, ary azonao atolona amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra takatrao sy eo akaiky anao, zay ny dikan'ireo sary rehetra ireo, tahaky ny zanak'ombe tarehin'olona voromahery liwany, zany hoe lay Andriamanitra de zao Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra de fantatrao. Ny herin'Andriamanitra dia eo aminao, tahaka eo amin'ny natiora, amin'ny sehatra rehetra de azon'Andriamanitra anehoana ny heriny ho anao, de aza kivy, aza trotraka, aza malahelo, fa miankina mandrakariva amin'Andriamanitra, amin'ny herin'Andriamanitra. Fa izao faharoa, rehefa anehoan'Andriamanitra zany heriny zany anao de zao mba mahaiza manome voninahitra azy, mba mahaiza misaotra azy, mba manekeo tariny, ekeo tompo sy mpamonjy anao izy. Rehefa manao ny heriny, maneho ny heriny sy ny fahendreny eo amin'ny fiainanao, de mahaiza makasitraka azy, mahaiza miankohoka eo anatrehany ilay Andriamanitra tianao, de omeo voninahitra mandrakariva izy. Ivavaka sika.
tompo ampitsoranao azy ony am'izao fiandohan'ny herinandro zao fa ianao Andriamanitra dia Andriamanitra akaiky anay, Andriamanitra tsy lavitra anay noho ny am' Jesosy zanakao, Andriamanitra maneho ny herinao, ny fahendrenao, ny fahazavan-tsainao izay ataonao hitanay ka mahatonga anay miankoka sy manome voninahitra anao ary atsiarovanay ho tsinitsinina eo anatrehan'ny fahalebiazanao. Zao herinandro vaovao zao tompo de tario amin'ny herinao azy zahay. Ampio zay mba tsy ho malemy, ataovy mahery amin'ny asa, mahery amin'ny asa soa, mahery amin'ny fitiavana, hoe fahazavan-tsaina, ataovy mazoto amin'ny asa zay ampanaovanao anay amin'ny fanompony na amin'ny asanay isanandro. Azaviranao hitarehetrehitra amin'ny fitiavana namana, amin'ny fitiavana nao Andriamanitra. Atao io zao herinandronay vaovao omenao anay zao tompo, ho anisa tokantrano, ho anisa ambatan'olona, sy trano re tompo reo marary, ampahirezo re tompo reo reraka. Azaviranao ho trotraka re tompo reo zay miezaka mandrakariva manompo anao amin'ny fitiavana. Ireo zay rehetra miezaka mba hiotra am'izao fiainana izao dia ampahirezo tompo anana finoana fa Andriamanitra tompony hery sy ny fahefany anao ary ianao ny nahary ny zavatra rehetra ary ratsy ny sitraponao tsy nisy izao rehetra zao dia marino aminay fa anao ny tansy zay rehetra eo aminy de manambina anay mamakivaky ity herinandro ity, mampahireza anay mamakivaky ity herinandro ity, ataovy mitoetra mandrakariva amin'ny fitiavana anao zahay. Jereo tokantrano tsirairay avy tompo mba ho tokantrano feny fahatahorana anao, jereo ny tanindrazanay, ampahirezo ny sambatan'olona, ampahirezo mba ho ambinina amin'ny fikelezanay na ataovy feny fahatahorana anao. Teo anao ny dera sy laza ary ny voninahitra, de ianao zay velona mandrakizay amin'ny toera aminay mandrakariva ary mitehirizanay noho Jesosy zanakao. Amen.